Fifaliana trany no hiarahantsika amin'izao fotoana izao ary ho tononona aminao anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy namantsika izay manana antom-bavaka manokana ankehitriny any amin'ny toerana izay misy azy ihany Andriamanitra mahalala azy. Andehantsika hiaraka iombom-bavaka ary andao handray am-po izao vavaka izao ary misy manantena fa hikasika amin'ny fonao sy ny fiainanao tokoa ny tompo ao anatin'ity vavaka ity ary hamaly ny etaeta any am-potsimoloka any. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe ianao. Mamindra fo mamelany elokay tsiraray avy. Aoka ho tsapany mandrakariva ny fitiavanao anay. Ary aoka ho tsapany mandrakariva ihany koa fa ianao dia tsy mamelana irery eto amin'ity fiainana ity fa miaraka anay ary ny tiany fikasanao dia ho toso ho tanteraka aminay tsiraray avy. Mitondra-bavaka manokana ho an'ity namana ity amin'ny toerana izay misy azy ihany. Ianao mahalala azy, ianao mahafantatra azy. Matsiaro kivy sy ketraka izy amin'izao fotoana izao. Izay rehetra ataony dia tsapany tsy mety, tsapany fa tsy mahomby. Andriamanitra, alaviry eo amin'ny fiainan'izany fahakiviana izany. Fa aoka izy hibanjina anao ary hijery anao, ka ianao anie Jesosy Kristy ho vahaolana eo amin'ny fiainan'izany mpanomponao izany. Ary aoka izy hitoky tanteraka aminao, ka ho tsapany fa ianao dia malala ny hevitra heverinao azy, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Ary aoka ahiratra mandrakariva ny masony, ka tsy hibanjina ny olana fa hibanjina ny vahaolana dia ianao Jesosy Kristy. Koa homano ho azy tompo malala ny tsara indrindra ho azy. Ho andreo namana ihany koa izay mety mitovy atom-bavaka aminy amin'izao fotoana izao. Tompo malalo, kasio ny fiainan'izy ireny tsiraray avy sy ny asa mandraran'izy ireny tsiraray avy sy ny fiasan'izy ireny tsiraray avy. Ka hitafity aminao izy ireny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana izany vavaka izany. Amen.